avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vovó. Assurance art, Timampoltona Nilanao. Manulcianoni vovó. Manatitra ny araba tompo lasy tompo vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity ariva ity asainay ampanajany anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mitana ny sainy be sy ny maro amin'izao fotoana izao ny tontolo ny fanatanjahantena izay niatria ny bareny Madagasikara ny lalao famarana ny sanina taona 2024 tanterana amin'ity taona 2025 ity niondrika teo anoloan'ny Maroc tamin'ny isa 3-0 ny bareny Madagasikara tamin'ny lalao famarana ny sanina 2024 iny nandritra ny lalao voalohany famarana natria ny Madagasikara tamin'izay sanina izay andeha hoarantsika ny apahany tamin'izay lalao izay ny farana voateo. De repartir. Lui, il est très fort balle au pied, Gregas. Tout comme Lalaina. Gregas retrouvé à l'entrée de la surface de réparation. La frappe derrière. Et ouverture du score de la part de Feli. Le joueur de Mama FC ouvre le score à la surprise générale. Encore ce ballon sur le côté droit. Encore Boulachout qui ne va pas centrer tout de suite, mais qui va quand même pouvoir trouver dans la surface de réparation le deuxième but du Maroc. Ce ballon exceptionnel de l'Amlaoui. Il a vu ce que tout le monde ne pouvait pas voir. Il a vu ce qu'aucun Malgache n'avait perçu. Vegas qui va essayer encore de repartir. Lui, il est très fort balle au pied, Gregas. Tout comme Lalaina. Gregas retrouvé à l'entrée de la surface de réparation. La frappe derrière. Et ouverture du score de la part de Feli. Le joueur de Mama FC ouvre le score à la surprise générale. Encore ce ballon sur le côté droit. Encore Boulachout qui ne va pas centrer tout de suite, mais qui va quand même pouvoir trouver dans la surface de réparation le deuxième but du Maroc. Ce ballon exceptionnel de l'Amlaoui. Il a vu ce que tout le monde ne pouvait pas voir. Il a vu ce qu'aucun Malgache n'avait perçu. Iny famitinana ny lalao izay nitranga nandritra ny famaranana ny lalao ny bareny Madagasikara tao anatin'izay famaranana izay fa niady hatramin'ny farany ny bareny Madagasikara niaro ny voninahim-pirenena saingy nanatombo tamin'ny baolina maty ry zareo Marokanina tao anatin'izay lalao izay. Andeha hoarantsika ny zavanitranga trano Tomasina tany etiny Erino Razafimanana makasika ny zavanitranga nandritra ny fijerena ny lalao famarana ny bareny Madagasikara izay. Amin'ny fitora katroka izao ety amin'ny arabe ny faleovatena no misy anay amin'ity takariva ity minitra vitsy taoriany ny farana ny ampapitona voalohany teo amin'ny fifandonana iadina ny amboarany sanina tamin'ny taona 2024 feno vahoaka ety amin'ny avenue de l'Indépendance amin'izao fotoana izao manohana sy miara-mirona ao anatin'ny fanohanana ny ekipa pirenena amizao fiadina ny amboarany sanina izao raha hery no eto akaiky eto mpakafy no sady mpanohana ny ekipa pirenena malagasy manahoana ny fahitanao ny fizotry ny fizaram-potoana voalohany ny adivana zay amboara zay tamin'ity androany ity. Makasitraka ny Cool TV makasitraka ny Erino voalohany indrindra zaho no dia tena faly tamin'ny androany satria ny fotoana zay tonga eto vory vahoaka atsika dia tena hita hoe manana fanantenana malagasy misy kely zavatra hitako tamin'ny fotoana faharoa
tao anatin'le fotoana ohatra somary milolaka kely le ina moa zany le filamofombolalon'le baria ohatra somary tsy fantako ohatra mavesatra angamba zareo na tsy hoe tapitampika nefa tsy arakaraky le fidiran'le bi tamin'ny voalohany lasa misy retard kely zany totafaratany nefa na zany afaka manarina antsika zay manantena tsy jerevy tsara ngefa za tena tampanao jerevy tsara za manano meto fitaovana hoetiko anoana baria zany iroso anatin'ny pampitona faharoatsika afaka minitra vitsy manao hoana ny mety mbola tokony aina nanana manantena zay ny fanantenany eran'ny malagasy ray manontolo era madagasikara manantena atsika mangataka n'andriamanitra zay fa mivavaka aloha zay aloha fotoana ty fa manantena fa sy maintsy andesitsika zay nakatany anefa baria makasitraka ny raha heritsika tao anatin'izay tokony aina izay tamin'ity takariva ity iverina kafiny tohiny lalao tsika afaka minitra vitsy ka dia ho averinay any aminareo anefa baria tohiny tsika malagasy zatytika fandresena zay taorinina ny fizaram-potoana voalohany no nitondrany erino avy any tomasina iny fanehoan-kevitra iny fa orakoraka hafalinina tebiteby tanteraka ny zavanseho ny tranga manerana ny faritra maro teto Antananarivo renivohitra sy tany faritra maro teto amintsika nandritry ny lalao famaranana iny raha ny zavanisy teny Analakely dia andeha ho aratsika ao anatiny ity sary manaraka ity. Na dia teo aza izay fareseny bareny Madagasikara zay ny atandro ny vahoaka malagasy dia efa niomana fa ijery ny lalaony bareny Madagasikara androany ariva teo fa nitobaka teny an-tsena ireo fanamina sy kojakoja samihafa izay fanohanana ny bareny Madagasikara 3 alina ariary no miakatra ny vidin'ny fanamina raha toka manomboka amin'ny 500 ariary kosa ireo karazana kojakoja samihafa miloko fotsy mena maitso entina namariana izay fiakaran'ny bareny Madagasikara amin'ny lalao famarana ny asanina izay andeha rahantsika ny fanadihadiana makasika izay makasika ny tontolo ny fanatanjahantena ho an'ny ity andro ity. Naiza amin'izao fotoana hita mirantiranty teny an-tsena sy eny an-dalana eny ireo karazana kojakoja sy fanamina misy sary-pamantarana baria manomboka hatramin'ny 3 alina ariary ny iray amin'ny mayo sy ireo karazana fanamina raha toka manodidina ny 200 sy 500 ariary ireo karazana autocollant raha mahakasika ireo fanamina misy amin'ireo mpivarotra no maka maro ny Analakely amin'ny vidiny 5,000 sy 2 alina ariary misy ihany koa ireo mampanamboatra. Zao aloha izy tsy tena mbola mandeha tsara ny olona tsy manam-bola kokoa ny tena marina fa zany hoe miezaka dia misadapta amin'izay efa mividin'ny olona zany aloha hatreto manodidina eo amin'ny 5,000 sy 3 alina eo zany anay dia efa mahazo 4 alina zay mba misadapta zany ny olona tsy manam-bola dia tsy hoe andehana raroatra be hoe baria mandresy dia hoe ampiakarina fond be le izy fa zay mba fa ny vidin'ny olona dia baria tsika rehetra akinina amin'ny ao ambony io dia mahazo ny anjara eto foana zay tsy manamboatra fa mandeha maka Analakely Pochara arakaraka n'le toerana misy anazy eo amin'ny 5,000 sy 2 alina eo zany zaho zao zay mbola tsy vaky lova alova dia miandry eto raha tsy manamboatra sahirana kadakaiky vidiana amin'ny mpianatra zay zany aloha ny autocollant misy t-shirt misy maillot tena bezabeza io saina le maillot zany tena avidiny 150 le t-shirt io dia le maillot kosa zay kamba zay vao herinandro kosa herinandro zay mbola ampiasaina tsy isaka misy activité hoe tonga ny 26 dia manao arendana tonga ny fête de mère dia manao fête de mère tonga ny déguisement dia manao déguisement na carnaval
T-shirt ohatran'izao mandany any amin'ny 75 000 francs raha any. Moa raha ohatra indray ilay t-shirt tsotra dia mandany 35 000 francs ny anankiray. Fanamboarana azy aloha zany dia any DPF na any amin'ny cyber dia zao aloha tsy mbola tsy fantatra hoe mandeha vao manomboka satria aloha mihitsy vao vary maly any anapa-kevitra an'io ataoko alao daholo ihany any amety to dia 500 daholo ny ray. Taoriny natafiakatra mibareny Madagasikara ho amin'ny lalao manasa-dalana no nanomboka niverina teny an-tsena ireo fanamiana sy kojakoja samihafa miloko fotsy mena maitso ho fanohanana ny Barea. Akoatra ny fitadiavam-bola, fitiavana sy fanohanana mibareny Madagasikara no antony varotana akanjo sy ireo kojakoja hafa raha ny fanazavana, fanamiana sy kojakoja samihafa ary ny sainam-pirenena izay entiny malagasy manohana ny ekipa pirenena amin'izao tranona 420 izao. Mbola makasika izay bareny Madagasikara izay hatrany araka ny fangatahany maro izay mpanaraka ny vaovao ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook ho an'ny mpanaraka ny Cool TV dia averina ireo baolina izay maty nandritra ny lalao famarana ny sanina 5 sy 20 ratsa ivona sy fihezina ny zavansio dia nisatatra tamin'ny famonona baolina ny bareny Madagasikara saingy no sahalain'ny Maroka izany avy eo izay nanitatra nazo isa iraindray ny Marokana avy eo nitarika anisa no sahalain'ny Malagasy indray izany ary avy eo nanampy buray farany Marokana izay nitsaraka tamin'ny isa 3 izay isa nentina namaranana ny lalao famarana ny sanina 5 sy 20. Andeha hoaratsika izay famtinana izay. Gregas qui va essayer encore de repartir. Lui, il est très fort balle au pied, Gregas. Tout comme Lalaina. Gregas retrouvé à l'entrée de la surface de réparation. La frappe derrière et ouverture du score de la part de Feli. Le joueur de Mama FC ouvre le score à la surprise générale. Encore ce ballon sur le côté droit. Encore Oulachouk qui ne va pas centrer tout de suite, mais qui va quand même pouvoir trouver dans la surface de réparation le deuxième but du Maroc. Ce ballon exceptionnel de Lamlaoui. Il a vu ce que tout le monde ne pouvait pas voir. Il a vu ce qu'aucun malgache n'avait perçu. Avelatsika vetivety eo ny tontolon'ny baolina kitriny fa ivadika lafim-baovao makasika ny tontolon'ny fiainam-pirenena isika. Feno 10 taona ny hetsika roy izay fikambanana ivondronan'ireo firaisamonim-pirenena mahery ny arivo eto Madagasikara. Nisy androany ny fotoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana ny 10 taona izay. Nisy ny vita fa mbola maro ihany koa ny ezaka hoy ny mpanao politika nanatrika ny fotoana toy ny fahaleovan-tena ny firaisamonim-pirenena izany. Tokony fantoka amin'ny tombotsoa iombonana ny rehetra hoy ny solotena ny fiangonana. Andeha hoaratsika ny antsiprian'izay etiny Eloi Gabin. Mankalaza ny 10 taona ny jiro ny hetsika roy na nirindran'olom-pirenena iarovana ny iarahamanana teto Madagasikara. Fiarahamonim-pirenena malagasy misy 200 no mivondrona anatin'ny hetsika roy. Ny sehatra ny fifidianana no isan'ny nahenony rehetra ny firaisamonim-pirenena. Anatin'izany no ilazany hetsika roa fa mbola marefo ny fampanjakana ny demokrasia eto amintsika. Eo ihany koa ny fisian'ny karazam-pifidianana mpifidy isaky ny fifidianana ary koa ny rendrarendra ataon'ireo mpanao politika sasany. Santionany tamin'ireo lesoka izany ary anaovana aditsisika sy haitaka mafimafy kokoa amin'izao fiantombohan'ny 10 taona faharoa izao raha ny fanazavana. Mbola marefo dia marefo zany ny fifidianana misy eto amintsika sy ny fametrahana ny demokrasia ary ambaromla maro ireo resoka tokony hatsaraina na io eo amin'ny lalàna tondrana ny fifidianana noho ny fahasairana lalina dia matetika zany ny olom-pirenena tsy afaka misaina tsony an'izay hoe ahoana ny fifidianana marina dia ao anatin'ny fahasairanan'izay ny olona dia matetika zany mbola voarepirepy amin'le entina androany kely rehefa ny fotoam-pifidianana ka indraindray ohatra ny voavidy reny zany mbola ezahantsika ny ampiakarana ny lenta ny fanabeazana ny olom-pirenena. Ny fahatelo mila hitondrana fanatsarana amin'ny sehatra ny fifidianana eo amin'ny mpiatsetra ara-politika rehetrarehetra ty rasako ty na izy amin'ny fanoherana na izy amin'ny fitondrana
dia ilay tena fijerena ny tombotsoan'ny malagasy marina amin'ny fandraisana andraikitra. Misehatra amin'ny lafiny maro ireo fikambanana mandrafitra ny roy toy ny ara-tsosialy, ara-tontolo iainana, ara-toekarena, ny zon'olombelona, ny politika sy ny demokrasia sy ny sisa. Ny vototra nandritra ity fotoana ity fa anatin'ny fahasahiranana ny firenena malagasy tsy amin'ny sehatra ny fifidianana ihany fa ny sehatra rehetra. Adidiny tsirairay ny manarina an'izany fa tsy vita ny firaisamon'ny pirenena hoy ny ray aman-dreny ara-panahy nitondra afatra nandritra ny fotoam-pivavahana. Mizara telo ireo teboka andrasana amin'ny tsirairay ananganana ireo rava sy anafoanana izao fahoriana izao, ny fanovana mpitondra, ny fanakaikazana Andriamanitra ary ny fijerena ny tombotsoa imbonany. Tonga nanome voninahitra ity fotoana ity ny teo anivon'ny FFKM, ireo mpiara-miasa amin'ny hetsika roy, ny sehatra tsy miankina ary ireo antoko politika avy amin'ny fitondranana avy amin'ny fanoherana. Anisan'ny teny antoerana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Ity farany izay nilaza fa manana anjara toerana lehibe amina firenena iray ny fiarahamon'ny pirenena, amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena, manam-pahaizana, mpisehatra ara-politika sy ny sisa. Ho an'ny antoko MMM Matariny dia vonina hatrany iaino sy ifampiresaka amin'ireo lohahevitra everina fa hitondra tombotsoa ambony ny firenena. Ankoatr'izay, tokony hahaleo tena ihany koa ny fiarahamon'ny pirenena mba hampisy lanjazy eo amin'ireo tolona sy fitakiana ary fanazarana ataony raha ny fanazavana hatrany. Ny fiainan'ny pirenena amin'ny ankapobeny dia zava-dehibe ny fisian'ny fiarahamon'ny pirenena ny société civile satria mifameno amin'ny asan'ny fanaovana politika ny asa ataony. Tsy voatery manana marina foana ny fanaovana politika fa ilaina ihany koa miheno ny feoan'ny ireo ampilafika rehetrarehetra misy eo amin'ny firenena ary isan'ny zava-dehibe amin'izany ny fiarahamon'ny pirenena dia manana andraikitra amin'ny atao hoe fanehoan-kevitra sy fanakianana raha ilaina amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny, na io ho an'ny mpitondra na io ho an'ny mpanohitra mba ahafahana manatsara ny raharaham-pirenena dia indrindra mitondra fanatsarana eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Ny faniriana dia ny hoe mba tena aleo tena marina ny firaisamon'ny pirenena amin'ny eto Madagasikara. Hatreto aloha dia matetika miaky ny doha ny sasany amin'ny fiarahamon'ny pirenena amin'ireo atao hoe mpiara-miombonantoka ary zava-manoatra amin'izay asa manandraikitra eritreretiny tokony hotanterahana. Fanokafana ny fahafolo taona ny hetsika roa no natao androany tetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga. Fa itohy mandritra ny herintaona eto Antananarivo sy any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny hetsika samihafa ny fankalazana hoy ny mpikarakara. Anamarika izao fahafolo taona izao ny fananganana ny tsangam-bato sy ny fanorenana ny tranobe ny fiarahamon'ny pirenena eto Madagasikara. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny asa no entina amintsika amin'ity manaraka ity. Maro ny atsonjay ataon'ny ministera fohy be amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana hoy ny nambaran'ny syndicat triade. Tsy mitsaha mitombo ihany koa ny ramatahora. Eo anatrehan'izany namorona hery ireo syndicat eo anivon'ny ministera ny fahasalamana ka nanangana ny syndicat triade. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay etiny onona saina.
Departemanta ministerialy isany ahitana antso-jay sy tsindry ary raha matahora be indrindra amin'ireo departemanta ministerialy misy eto amintsika ny ministerany fahasalamam-bahoaka hoy ny syndicat triade androany. Ny antso-jay ohatra rehefa ohatra ianao tsy mitovy hevitra mpiasa ray tsy mitovy hevitra amin'ny lehibe anankiray dia tonga dia mahazo ny affectation abusive avy hatrany. Nefa tsarovy fa ny olona anankiray rehefa misy fepetra raisina aminy tsy maintsy omena ny antsoina hoe avertissement aloha. Ka izay eto dia mitakin'izay zo zay rehefa misy tsy mety tsy maintsy misy ny avertissement fa tsy hoe tsy mety raha koa tsy mety raha be dia avetrano raha be dia any alavitra be no miasa tapahana karama gadraina ny syndicat. Marary dia marary ny mpiasan'ny fahasalamana tena marary satria raha misy ny obligation zay obligation anay voafaritry ny lalàna ny asanay dia mahavita lavitra amin'ny ohatry ny obligation zahay nefa ny droit anay zay voafaritry ny lalàna ihany koa dia voaisakisaka ka hafatra ho anareo tompona andraikitra ho anareo mpitatana zany enombo zany mety voavidina ihany zany sondiditra sy voaviva kely zany mety voavidina ihany zany fa tsy zany mihitsy ny manazany mahaolona ny mpiasa zany fa le joa zay voafaritry ny lalàna. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana fa tsy mifanaraka amin'izay ny zon'ireo mpiasan'ny fahasalamana eto amintsika. Ny mpiasan'ny fahasalamana eto an-toerana tsy ampy raha ny isa maro ihany koa ireo voatery mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina noho izo vao hitsakitsaka io. Tsy fandehanany avancement mpiasa izay efa antonany maro. Eo ihany koa ny tsy fahampin'ny mpiasa noho ny sifisiny recrutement efa antonany maro ihany koa. Maro ireo tanora mahavita fianarana eo anivon'ny sekoly fampiofanana paramède na ny FIRP dia izay efa nandaniny fanjakana vola tamin'ny fampiofanana nyreny tanora reny nefa dia lasa manabe isany tsy anasa ihany amin'izao fotoana izao. Be dia be ny mpiasa mitsoka any ivelany mandeha mitady izay mahasoa nefa ny eto an-tanàna tsy misy recrutement. Tsy ampy tena tsy ampy ny mpiasan'ny fahasalamana manomboka avy any amin'ny CSB ka hatrany amin'ny CHU. Tambikarama efa ilozan'ny toetrandro satria raha tsy laza fotsiny raha tsy ny indemnité de logement ny infirmier sage-femme mangeka 14 000 ariary amin'izao ny indemnité de résidence 90 ariary na 70 ariary, ny volan-jaza 200 ariary isan-jaza isam-bolana nefa 0 heure supplémentaire. Tsy mahazo heure supplémentaire, tsy mahazo ny indemnité de risque ny mpiasan'ny fahasalamana. Tsisy ao anatiny bon de caisse ny indemnité de risque ho an'ny personnel paramédical. Eo anatra ny trangana fanitsakitsana amin'izao ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ny vondrona ireo syndicat toy ny syndicat ny paramède, syndicat des personnels administratifs, syndicat ny mpitsabo natambatra ny hery ary nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fijoroany ny syndicat triade. Andeha iverenantsika ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe teto Antananarivo taoriany ny lalao famarana an'iny na dia resy aza ny ekipa pirenena malagasy nandritra izay lalao famarana ny asanina izay dia mbolana ny eo ny fitiavana, ny fankasitrahana, ny fanohanana ny ekipa pirenena malagasy hatrany tao anatin'izay fitondrana avo ny voninahitra pirenena izay na dia taoarany fahareseny taoriny ny fahataperan'ny lalao. Andeha horantsika ny zava-misy teny Analakely teny taoriny ny fahataperan'ny lalao iny. Sim, mas eu vou te dar uma
tsy nisy moa ny fahatapahan-jiro tao anatin'izay fanarahana ny lalao ny bareny Madagasikara tamin'ny famaranana izay raha ny zava-nisy amin'ny ankapobeny teto Antananarivo teto. Makasika izay vaovao ny fahatapahan-jiro izay tsy tokony iandry ny vahoaka itokona vao mandray ny andraiky ny fanjakana manoloana ny délestage izay tsy mety foana amin'izao fotoana izao fa vao may azy mahazo vahana misy ankehitriny ny paikady lasa resabe ka tsy misy ny avokatra hoy ny ampamakafaka ny raharaham-pirenena tsy mora ny iainana izao fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan'ny herinaratra lava izao hoy ny fanazavana nentin'ireo olom-pirenena Entso Rasoa Malala no mitondra ny antsipriany mahakasika izay. Tsy ahitamba-olana hatramin'izao ny resaka délestage eto Madagasikara. Tsy mijery lavitra ny mpitondra fa sidoka ny any fotsiny ihany kanefa tsy mahatsinjo alavitra izany hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Ny olana ny fotony mihitsy no mila vahana ka apetraka ny vahaolana lavitrezaka fa tsy ny vahaolana kitaitaitra fotsiny ihany. Ny paikady lasa resabe fa tsy misy vokany. Mafy ny iainana izao fahatapahan-jiro izao. Tsy mijery ny mahasoa ny vahoaka ny fanjakana hoy ireo olom-pirenena. Tsy tokony niandry ny vahoaka hitroatra voalala izay tokony atao. Olana efa mipetraka ny fotony ny resaka angovo eto Madagasikara. Lasa lavareny lay fanapahana ny tsy taitaika Etsimberoa ary mahenika ny tanàn-dehibe rehetrarehetra eto Madagasikara. Ka zany mila vahaolana lavitrezaka. Mila vahaolana maharitra ohatra ny famisavisana ny fanaovana tohadrano be dia be ny renirano azo avadika ho loharanon'angovo eto amintsika saingy tsy mirona amin'izany tsika fa etika amehana ka tsy mahatrika ny etsen'io nefa tsy matsinjo lavitra. Mila fantatry ny mpitondra aloha voalohany indrindra hoe inona no tena filany ny malagasy. Rehefa miresaka hoe filana dia tsy Antananarivo irery ihany no resaka. Mametraka aloha hoe inona marina ny tena filan'ny malagasy ary rehefa miresaka hoe filan'ny malagasy tsy resaka Antananarivo, tsy resaka hoe Antaninarenina fa malagasy tsirairay tsy vaky volo hatrany amin'ny tendrony avaratra ka hatrany amin'ny tendrony atsimo. Tsy misy hoe hoavahana fa eritreretonareo ange fa 530 kilometatra miala eto Antananarivo ange misy olona tsy mahita an'izany atao hoe herinaratra zany ary tsy mahita ary tsy afaka manofy an'izany akory satria tsy mbola nisy hatramin'ny razany razam-beny. Mafy ny iainana izao fahatapahan-jiro izao. Tsy mijery ny mahasoa ny vahoaka ny fanjakana hoy ireo olom-pirenena. Tsy tokony niandry ny vahoaka hitroatra voalala izay tokony atao. Tena mafy be aloha ny iainantsika azy tena memafy ihany le délestage zao amin'izao andro zao. Indrindra hoe anatin'ny ankafizan'ny olona le zavatra ilainy amin'ny télé na vaovao io zany vaovao indrindra dia misy baolina ataontsika androany ity zany dia io zany tena hoe atahorana ilay tapaka ilay satria ohatran'ilay tamin'ny lady zao tamin'ilay nanaovan'ny bary afarany teo vao vita ilay baolina bary dia tapaka ny jiro tsy miverina indray raha tsy afa tamin'ny alina be dia ohatra zaka izy après-midi zao mandeha amin'ny roa dia tapaka dia any amin'ny fandehanan'ny bary indray zao dia mandeha indray jiro. Zay mahatonga izy ohatra zay rehefa mandeha téléphérique dia tapaka ny jiro rehefa tsy mandeha téléphérique dia mandeha ny jiro satria ilay solika zany miasa ary dia zay vao miasa ato amin'ny jirama zay zany probleman'izy no fahitako azy. Raha tena misy tombontsoam-bahoaka aloha dia tokony hoe janona kely izy aloha raha ohatra ka tena tsy mijery zareo satria tena mafy be ilay solika. Zay zao matetika mampiasa automobile nefa zay raha mitsitsy mitsy amin'ilay automobile rehefa mandeha voyage reny. Tena mijaly amin'ny délestage izy aloha amin'izao. Arakarany zany hoe firetan'ny jiro zany ny kely noho n'ilay tapaka. Ny fiompiana zao ohatra hoe mila jiro ohatran'izany. Ohatr'izay zao amin'ny anako. Tsy ohatrany tsisy fiovana ohatran'ny eo ihany ny eoko. Raha amina aloha le téléphérique tsisy lavako anazy. Aleo le délestage ny vahana raha ohatra mety. Tsy lahara-pahamehana mihitsy eo aminao. Miaina anaty fahatapahan-jiro ny vahoaka malagasy na ny andro na ny alina. Miaina fa tsy antoka ny vahoaka indrindra ireo orinasa madinika. Tsy hita ny mpitondra nefa izany any amin'ny tsy lahara-pahamehana no hiazakazana. Na dia eo aza izay fahatapahan'ny herinaratra izay dia mbola olana ihany koa ny resaka faratsindalana eto Antananarivo sy toerana maro eto Madagasikara raha amin'izao fotoana izao. Tsy firaharaina azy ireo no andraisan'ny mponina eto 67 hektara ny tsy fanamboarana ny lalana simba etsy amin'ny Vatobe efa amam-bolana maro izao. Amin'izao tapaka tanteraka ny lalana noho ny alalan'ny lavaka mitombo ny fitohanan'ny fifamoivoizana noho ireo fiara tsy maintsy miodina amin'izao fotoana izao noho ny fahasimbana. Betsaka ny antso efa natao hoy ireo mponina fa tsy eniny mpitondra isanambaratongany izany. Andeha raha antsika ny antsipiriany makasika izay.
efa enim-bolana mahery izao no nasimban'ny lalana etsy amin'ny vatobe 67 hektara miazo ny ary 30 fa tsy mbola namboary ny mpitondra manaraka androany na dia efa nanaovany ny mponina sy ny mpampiasa lalana Antsoava azy tapaka tanteraka ity ampahan-dalana ity amin'izao fotoana izao. Efa mambola nefa mpanao gazety firony teo tamin'io izany tsisy manamboatra mihitsy le lalana efa nitaraina mihitsy eo fokana tety ao 67 dia mbola tsisy hatramin'izao mbola tsisy mivaly hatramin'izao le fitarainana nataon'ny vahoaka tety da tsisy namaly hatramin'izao efa firany ny moto moa tena mijaly eo zany tomobila lasa midina rina ny sarety koa raha tsisy lalana dia lasa simba dia maty le lalana dia lasa zao tsisy manamboatra zao lavaka be le izy eo le rano amin'le tatatsato vao maika miakatra dia maika le izy. Miteraka fa ny elingelenana ho an'ny mpivarotra sy ny mponina ny rano maloto izay mamofona ao anatin'ity lavaka ity. Mialalatra ny lavaka hoy ny fanazavan'ireo mponina ka tsy afaka alian'ny fiara intsony. Dia mengavy indrindra tompoko mba tsy atao ela le fiangavianay vahoaka eto amin'ny faritra 67 hektara ity. Afa volana raika teo maromaro ny io tapaka zany a dia barazegna zany le lalana zany satria misy lavaka be ao. Dia io lavaka be io anefa la ohatra ka mitsofoka le tomobile dia lasa mandrobaka le tomobile le olona mandrobaka le moto le olona. Maro ny antso sy ny fitaranana efa natao hoy ireo mponina sy ny mpampiasa lalana. Raisin'izy ireo ho fanaovana tsinitsinina ny be mareny nataon'ny mpitondra na ny fiadidinan'ny tanàna n'Antananarivo na ny faritra sy ny ministera. Misy voay mihitsy izy ty fiafarana ary ny tena mandreraka amin'io lasa ohatran'ny ikaramany le tsy haiko na olona atao manodidina na ohatrany fa mba amboary fa mijaly le olona rehefa ampiasan'le lalana. Misy ireo lalana mbola tsara kanefa trongisina sy avozona hoy ny fanazavana. Ny azy ireo efa potika tsy azo ampiasaina intsony tsy mbola misy miraharaha sa ve hoy ireo mponina tsy andalovan'ny COE sy ny SADEC sy ny sisa ny faritra 67 hektara ka antony tsy raharaha iny ny mpitondra azy ireo. Dia iny ihany koa no antsika misento ventivety atao anatin'ny dokam-barotra etsika miampita ao anatin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV amin'ity hariva ity. Mbola hoentina amintsika eo ny zavantranga fampatsivana antsika ny zavanseho nandritry ny lalao famarana ny Asanna 5 sy 4 maro ihany koa ireo vaovao izay mbola hoentina amintsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity hariva ity. Manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Mais qui va quand même pouvoir trouver dans la surface de réparation le deuxième but du Maroc. Ce ballon exceptionnel de l'Amlaoui. Il a vu ce que tout le monde ne pouvait pas voir. Il a vu ce qu'aucun malgache n'avait perçu. Rehefa jerentsika ny lalao famarana anaty eo dia niady hatramin'ny farany ny lalao niady hatramin'ny farany ihany koa ny skôr tao anatin'izay fifantsanana ho an'ny fiadinany tompon-daka ny Asanna 5 sy 4 izay ary niady mafy ny Bareny Madagasikara miendrika azy ireo ny fisaorana ho an'ny fitsenana azy rampitso. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax,
La qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.